ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarabantsika rehetra avako malalatra hatry ity talata fa 7 ny volana aprily ity ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika menakavy. Ny mofinaina voalahatra anio dia ny Matio 7:20 Matio 7:20 raha isitsika amin'ny andininy 10 hatramin'ny andininy 4:20 Matio 7:20 andininy 10 ka hatramin'ny 4:20 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mitandrema fandrao manao tsinotsinona na dia ny iray aza amin'ireny madinika ireny ianareo, fa lazaiko aminareo ny anjely any an-danitra mahita mandrakarivan'ny tavany raiko izay any an-danitra. Ahoana ny hevitrareo? Raha misy olona manana ondry 100 ka maniny anankiray, moa tsy hamelany 7 volana 3 botra va izy ka andeha hitady lainany? Ary raha hitany izy dia lazaiko aminareo marina tokoa fa mahafaly azy iny noho ny 7 izay tsy nany. Ary tahaka izany dia tsy sitraky ny ray nareo izay any an-danitra raha ho very ny dia iray aza amin'ireny madinika ireny. Ray masino manamasinana fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fanoharana momba ny nataon'i Jesosy ny momba ny mpianatra ny eritena no ny andohany ity Matio 7:20 ity. Ary dia nanome ohatra momba ny ankizy izy ny hoe raha tsy tahaka ny ankizy ianareo, raha tsy tahaka ny zaza madinika ianareo dia tsy mendrika hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary dia tao aorian'izay dia niresaka momba ny ankizy madinika amin'izay Jesosy. Dia amin'ity andininy 10 ka hatramin'ny 4:20 dia misy evi-panahy roa izay resahan'i Jesosy manokana momba ny fifandraisantsika ny amin'ny ankizy madinika na ny fijeritsika mihitsy aza ny ankizy. Matetika tsika rehefa miresaka hoe madinika eto dia matetika ilay madinika ara-politika no resahantsika. Madinika ara-politika voambolana izay niposa taty ambadiky ny taona 20 moa ny teny hoe madinika. Vokatry ny fitsokan'ny marxisme teto ambonin'ny tany dia nipotra ny voambolana eo madinika. Ary dia matetika ataontsika famaky politika tahaka izay koa ka dia iveritsika fa lay madinika dia tena lay hoe lay madinika ny fiarahamonina no resahany eto. Marina tokoa fa misy fotoana resahan'ny tompony madinika ny fiarahamonina, fa lay madinika resahan'i Jesosy eto tena lay ankizy mihitsy, tsy tena raha heviny ara-baky tena zany no resahantsika eto, fa andeha tsy resaka lay madinika ara-politika izay efa mahazatra antsika izay novolavolain'ny teolojia ataoko hoe marxiste raha misy zany, na koa novolavolain'ny teny maromaro kokoa ny teolojia ny fanafahana na ny théologie de la libération. Fa andeha lay madinika ara-nofo mihitsy ny resahantsika eto dia lay ankizy zany. Marina fa mbola any amin'ny volana jona ny ray volan'ny teny malagasy dia any koa matetika ny resahana momba ny ankizy fa andeha iresaka an'izany tsika satria izay ny perikiopa misy eto hoe manahoana ny tokony hijeren'ny olon-dehibe, ny hijeren'ny fiangonana mihitsy aza ny ankizy madinika. Raha ohatra ka manao tompo-maso tsika teo amin'ny tantarany ataontsika hoe ny fifandraisana na ny fiainan'ny olona eto ambonin'ny tany dia any amin'ny taona 420 sy 700 diso vao tena vita ny fanarahana teto ambonin'ny tany. Ny fanarahana teto ambonin'ny tany firenena 470 no nanisony lay fanarahana teto ambonin'ny tany amin'ny hoe anome toerana hanaja ny zon'ny ankizy. Ary nisy fanarahana lehibe antsoina hoe Convention internationale des droits de l'enfant izay NACID manara-maso an'io moa zany ny sampan-draharaha lehibe anankiray ao anatin'ny firenena mikampana antsoina hoe UNICEF. Ka isan'ny ataontsika hoe vaindon-draharahan'ny UNICEF mihitsy ny fanarahana ny fandalana raha tsy atao hoe tena anankiray amin'ny kitufaran'ny asan'ny UNICEF mihitsy ity ataontsika hoe CID na Convention internationale des droits de l'enfant ity.
izay misampana amina fanarahana 450 lehibe de lehibe mihitsy. Dia ao anatin'io zany a no somary taraiky any zany azatsana hoe tia amin'ny 720 tsika taona 420 vao nahavita nahatakatra ny ataontsika hoe zava-dehibe ny ekisikay. Ao anatin'io tsika teo de misy raha tsy diso andininy 450 sa 550 mikasika ny tokony zon'ny ekizy ny anana ny anarana ny miafiaveny ny tsabonazy raha marary izy ny anana ny zomba amin'ny lalao ny anana ny zomba tsy avakavana ny anana ny zotsy alovana herisetra sy ny sisa rehetra. Talohan'ny tsy tokony adonontsika fa alohan'izany taona 720 zany de mbola hafa ny fijerin'ny olona ny ekizy. Raha ataontsika hoe andeha ataontsika hoe atsika reto zany ataoko hoe tsika zany de tsika manodididina ny 50 taona na mihoatra dia matadidy fa rehefa mandeha mianatra sekoly alady tsika andeha ataontsika hoe any amin'ny taona tsy fantatro sika ny sekoly alady tamin'ny andro tsika sekoly alady moa zany tsika 10 taona na 10 taona na 10 taona 20 taona de rehefa mandeha mianatra sekoly alady mandeha miangona de raisin'ny olona tahaka ny olon-dehibe kely. Talohan'ny hitantsika hoe 420 sy 700 tao zany de ny fieritreretana ny antsoina hoe ny ankizy any dia tahaka ny olon-dehibe fa kely ihany izy. Zany hoe tahaka ny olon-dehibe fa mivatany fotsiny kely. De jereo tsara fa tsaroantsika zany mandeha miangontsika de mitovy ihany ny akanjo anaovan'ny dada sy ny zanany lahy saingy ndray fotsiny ny dadany palitao lehibe fa ny zanany palitao kely, ny zanany ny dada kravaty be fa ny zanany kravaty kely, ny dada satroka bonetra lehibe fa ny zanaka satroka bonetra kely, ny ray aman-dreny ny dada kiraro mangirana mainty lehibe fa ny zanaka kiraro mangirana mainty kely. De ny ankizy vavy koa tahaka zany ihany manao jupe plissé soleil neny fa ny zanaka vavy dia jupe plissé soleil fa kelikely. Dia mipoketra neny ngeza be fotsifotsy fa mipoketra ny zanany vavy kelikely fotsifotsy. Dia zany hoe na ny sakafo raha de mitovy ihany samy vary ihany fa ny dada bebe fa ny ankizy kelikely, samy hena ihany fa ny neny bebe fa ny neny fa ny ankizy kelikely. Zany hoe lay fijerin'ny olona zany tamin'ny fotoan'andro de ny hoe ny ankizy de tahaka ny olon-dehibe ihany fa kelikely fotsiny zavatra ilay. Dia arak'izany ny zavatra sahaza azy aty aoriana zany vao nieritreritra ny olona ny hoe kay ny ankizy kay tena tontolo hafa mihitsy kay ny tontolon'ny ankizy fa tsy tontolon'ny olon-dehibe. Tontolo hafa mihitsy ny tontolon'ny ankizy fa tsy tontolo hafa mihitsy tontolon'ny olon-dehibe. Tsy mitovy ny toe-tsaina na ny manoloana ny fitrangan-javatra de tsy mitovy mihitsy ny fomba fijerin'ny ankizy sy ny fomba fijerin'ny olon-dehibe. Hotsika hoe monde na tontolo hafa mihitsy no fomba ny fahatakaran'ny ankizy sy ny fahatakaran'ny olon-dehibe. Vao aty aoriana vao natakatra an'izany ary rehefa tsy mitovy ary ny tontolon'ny ankizy sy ny tontolon'ny olon-dehibe. Io vao taty aoriana na ny hira aza tahakandry Chantal Goya taty aoriana sy ireo namany vao nivohina ataontsika hoe ny tontolon'ny ankizy ange hafa mihitsy fa tsy mitovy amin'ny tontolon'ny olon-dehibe. Ary dia na teo amin'ny lafin'ny kolotsaina io, na teo amin'ny lafin'ny mozika io, na teo amin'ny lafin'ny sakafo io, na teo amin'ny lafin'ny fianarana io, na ny seza hipetrahana na ny fanaka tsy mitovy fa aty aoriana zany vita hoe tena samy hafa mihitsy. Na ny fampiaingona trano io, na ny loko sahaza io, na ny loko sahaza ny ankizy ivelarana io, tsy aty aoriana vao aty ambadiky ny taona 20 zany vao tena nazava zay. Vao tena nazava hoe hay tokoa kay ny ankizy manana zo manokana. Indraindray aza dia ndray aman-dreny mbola betsaka ny na de kristianina azy izy na de ataoko raha hoe manana ny farafakely momba ny fahalalana izy dia mbola betsaka ihany tsy mieritreritra hoe ny ankizy ange tontolo hafa mihitsy ny zavatra tadiaviny.
tontolo hafa mihitsy no itombony fa tsy tahaka ny tontolon'olon-dehibe rahantsika to hoe tahaka anany zanako asa eny taona na tsy fantatro totsika hoe raha tena namaky tsara ny baiboly anefa hatrany ambolohan'ny fiangonana dia efa atakatra itony teniny Jesosy tony. Jesosy ito dia efa nanazava mihitsy fa ny tontolon'ny ankizy dia tena tontolo hafa mihitsy fa tsy tontolon'olon-dehibe. Ary ny olon-dehibe dia mila manaiky io tontolon'ny ankizy io hoe io ankizy io dia manana fomba fisainana hafa mihitsy, manana tontolo hafa mihitsy, manana fifandraisana manokana mihitsy. Ary Jesosy eo dia manafatra atsika fa itsika no tsy nahy namaky nandritra ny rivotaonany tsy nahy namaky ny hevitra ity andininy fahafolo ity hoy Jesosy mitandrema fandrao manao tsinitsinina na dia ny iray aza amin'ireny madinika ireny ianareo. Lay madinika ireny dia le ry ambony voateneniny io ambony io lay zazo io lay teneniny manao hoe nazovo tsy haneritena tahaka n'ity zazakely ity. Dia io le madinika teneniny io hoe toy manao hoe ny anjely ny any an-danitra mahita mandrakariva ny tavany raiko izay any an-danitra. Io toetsain'io angeny natonga ny fiangonana tany amin'ny moyen âge. Ny fiangonana tany amin'ny vanim-potoana tenatenany dia nieritreritra fa hoe ny ankizy tsirairay dia manana anjely tsirairay miaro azy. Io andininy io mety ho diso ny fijeritsika ankehitriny, tsika moa tsy dia mandalina loatra koa momba ny antsonina hoe fampianarana momba ny anjely angelologie fa ny fijery ny eto Matthieu no tenany io ny hoe le ankizy tsirairay io izy manana anjely dia jereo tsara fa ny sarotra nainy rehetra tamin'ny moyen âge vanim-potoana tenatenany sy ny sarotra nainy katolika satsasany izay nilovana tamin'izany vanim-potoana moyen âge zany dia mandrakariva misy anjely. Ny dikana anjely dia ny tao an-tsain'ny Matthieu zany raha notanisany ity dia ny hoe sary-piaro amin'ny ankizy Andriamanitra, sary-piaro amin'ny zaza Andriamanitra ary miaro ny zaza Andriamanitra. Ary ny mahagaga mihitsy tokoa zany driavako raha matsapa an'izany ianao amin'ny fiainana fa mandrakariva rehefa misy ohatra hoe sanatria lozam-pifamoivoizana dia mandrakariva ny 20 isan-jato na ny 70 isan-jato ny tranga dia zaza voaro, misy zaza voaro. Ary raha toa ka tena mijery tokoa ianao ny fiainan'ny zaza ity zany tsy zavatra siantifika zao le zahantsika izao fa zavatra fiainana fotsiny. Raha ohatra ka mijery tokoa ianao hoe ny loza mitatao amin'ny zaza, izy marefo, izy malemy kely, tsy lohany tsy mieritry ny lohany tontolo hafa mihitsy ny lojika ny zaza, tsy lojikanao mihitsy. Rera izy mahita zavatra hoe voina ilay onjapeo onjapeon'ny sendranao inoko iny hoe misy ankizy kely dia sakafo izy dia kay nampidiriny talinatory ny petit pois. Zany hoe ny ankizy zany tena hafa mihitsy ny fomba fisainany dia mahagaga fa zao misy miaro izy. Zany hoe ny zavatra rehetra manodidina ny zaza dia mety ho loza mitatao aminy avokoa satria malemy dia malemy ny nofony, malemy dia malemy ny fantany nefa ny sainy tsy afaka mahatakatra akory ny loza mitatao manodidina azy. Ny lehibe ny mila mieritreritra mandrakariva ny ahoana zany ny arovana ny ankizy an'ity prise ity, ahoana arovana ankizy an'ity varavarana amin'ny karatoko ity, nefa zany rehetra zany na dia zavatra miankina fotsiny amin'ny rindrina raha mety hoe mianjera amin'ilay zaza fa ny mahagaga dia izao raha jerena amin'ny fiainana misy tokoa ny zaza maratra betsaka sanatria mahay oatra zany fa zao raha mijery ny fahazazana tsika avy isika dia tena mahita mihitsy hoe narovan'Andriamanitra. Misy fotoana mianjera eny ambony tamboho, mianjera amin'ny bisikleta, mianjera eny ambony paiso, mianjera eny ambony goavy fa zao narovan'Andriamanitra misy olaolatra ihany indraindray. Fa ny fanazavana Matthieu azy dia zao manao hoe misy anjely miaro ny ankizy. Eny na anjely io na tsy anjely io dia mazava io ny tenin'i Jesosy fa Andriamanitra, ny tavan'Andriamanitra dia manara-maso ny zaza. Ny tiana tenenina dia ny hoe zava-dehibe amin'Andriamanitra ny zaza.
itsika zany aty amin'ny taona 420 ny firenena 570 eto ambonin'ny tany vao nanao sony andininy 450 ananangana sapan-draharaha lehibe anankiray ny firenena mikambana eritreritra manokana an'io aty amin'ny 4,000 taona teorianan'i Kristy itsika vao mahatsiary hoe aikainy zaza manana zay maizy azy aikainy zaza tokony hoarovana riza no hiaro azy iny fiarahamonina no anjely miaro azy avako malala eto zany Jesosy dia manafatra manao hoe ry fiangonana ry kristianina izao tontolo zao azy ny tsipino azy mety pino ihany nanao soniany reny fa tiana tenena hoe ny rafim-piarahamonina tsotra azy ataonareo hoe laika ny rafim-piarahamonina tsotra azy na vita manao soni ary manaiky hanaja anaiky hoe zanzaza zany dia tontolo hafa mihitsy zany zany dia manana zo zany ho arovana ho karakaraina maika fa isika kristianina maika fa isika fiangonana manana anjara ao anatin'ny fiangonana ve ny zaza rehefa ko malala mamperitreritra ndray tsy fantatro ny salanisan'ny ny olona makany am-piangonana ndray le fiangonana misasalitsany taona ny olona makany am-piangonana fa io tsy tokony adinotsika dia izao ny baiboly dia tena manome toerana ny zaza ary ao anatin'ny tempolin'i Jerosalema dia misy toerana manokana natokana ho an'ny zaza nampiarahana tamin'ireny izy satria mampinono azy ny reny fa tsy hoe fanambaniana ny reny akory zany fa satria famatopenana amin'ireny ny zaza raha mbola zaza izy no zany ny fiangonana dia tena tokony anao zava-dehibe ny zaza ahoana ry raha metra-panontaniana aminao kristianina zao ny fiangonana misy anao ve ny fiangonana misy etsika ve tena manome toerana ny zaza ndray isika lehibe ndray tsika lehibe ty tena antsanony ny zaza fa mitabataba ao am-piangonana tsisy angonana tsisy antsanony ary io ny fahatson'ny fiangonana protestanta frantsay ny fiangonana frantsay nandritry ny taonjato tany aloha indrindra ny fahasivy-mbifolo dia nanao an'ilay toe-tsaina manao hoe atokany ny lehibe atyny lehibe zany miangona ao daholo ny lehibe dia ny ankizy atokany ariananina re milalao fa ny lehibe kosa miangona dia miangona ny lehibe dia ny ankizy milalao eny tokoa tamin'ny voalohany nety fa rehefa nanao tombana ny fiangonana teoriana zany reo ataontsika ireo mpanabe dia nahita manao hoe fahadosoana ihany zay satria tsy zatra niangona tsony ilay ankizy zatra ny lalao any ivelan'ny fiangonana izy fa tsy zatra niangona tao am-piangonana ary io ravako ny tokony eritreretina manao hoe zao zarony izy iangona mety mitabataba sy mikofokofoka izy ao am-piangonana fa andefero tontolo hafa mihitsy ny iainany ao anatin'io fiangonana io ianao miangona ianao za mihira tsaroanay tokoa izao misobe noraisinay tsy tapaka fitaminao ry andriananarinay fa lay zaza amin'ny fotoana io tontolo hafa mihitsy no eritreretiny ndrandray misy fotoana samy ankizy ny olona dia matadidy an'izany matadidy any ohatra hoe avy arminy faly sy ioby tonga amin'ny fotoanan'ny krismasy dia ny zavatra tadidinao ohatra hoe mihira zany le avy ahitsaokazy dia tamin'ny mbola ankizy miresaka ny zambola ankizy azo nareo ve dia ny avy hitsaokazy tamin'ny fotoanandro dia le hitsaokazy kely mandositra foana ny eritreretiny tamin'izay mbola kely fa tsy azo ny hoe avy hitsaokazy zay mitsoka kay midery zany hoe ao anatin'ny sain'ny ankizy rehefa mandeha miangona izy tontolo hafa mihitsy ny eritreretiny mety tsy arak'ilay tontolo eritreretinao io ny fahazahoany ankizy ny fitompivavahany io dia mikofokofoka izy mazava ho azy tsy mipetraka izy mazava ho azy mamorona ary mila vaniny izy ndraindray ko avoakany daoliny ao anaty poketra ny reniny dia mila vaniny izy amin'ny fieritreretana ho azy fa satria ao anatina tontolo hafa mihitsy izy fa izao tsy maintsy andeveranao tsy mifantatra Jesosy zany andeveranao izy satria tontolo hafa mihitsy dia ilaina ny fananana fahalemem-panahy mahakamo ny mahita ankizy mitabataba ao am-piangonana tsisy finaritra zany na ray ary
mahakamo mahitakizy miresaka ho am-piangonana tsisy finaritra amin'izany na ray azy fa zao tokony ekentsika fa tontolo hafa izy misy azy reny tetezainy izy fa zao afaka ihany io rehefa lehibe fa samy nandalo an'izany daholo itsika rehetra tao am-piangonana samy nandalo an'izany zany tontolo zany fa raha ohatra ka tena nienjana be ny ray aman-drenitsika teo aloha ka tsy nandefitra tamintsika mihitsy tsy nikikitra nitondra atsika nianana tany am-piangonana voatsongo sofina lahy tena ditra tamin'ny sekoly lahady aza raha tsy naritra izy ireo dia ngamba tsotr'izao tsika no zany dia ntiana dia ny hoe mandeha fery eto mandrakariva izy ekeo fa tontolo hafa io ny sotra masina dia manazava an'izany hoe aza manao tsinotsinona zany aza tsy rarahinina izy aza verina hoe tsisy ininona fatany tsisy ininona takany tsisy ininona fa ekeo ny tontolo ekeo ny mahazaza azy ekeo ndradray izy ndradray mivolony mikorotany ndradray ny akanjo bany eriny naninany ndradray tsy atakalony lalao ny gordany sy ny sisa rehetra dia tsy de tsara loatra ny ampiasantsika fahatezerana lava ny kapoka lava ny teny mahery lava anjaza raha ohatra ka atotsika amin'izany izy dia manjary olona mora resy ny zazanao ny zanakao na ny olona be azanao mora resy satria maty treron-dava maty kapoka lava fa matony olona nanao soniantony fanarahantony raha tany dia olona nieritreritra nandinika nytony olona nahafantatra ny tontolony zaza olona nahafantatra ny zavatra tadiavany zaza dia itsika kristianina tokony mihoatra lavitra azy reny azy zany zay ny voalohany ampianarin'ity Matthieu ity itsika manao hoe ekeo ara fa sary-piaro amin'ny zaza Andriamanitra ekeo ny tontolo misy any zaza ekeo fa ny zaza dia tsy ohatranao akory ary manana fahalemem-panahy sy fandeferana amin'ny zaza tsy satria tsy tsara noho ny zaza ihany ianao mazava zany ianao ka tsara noho ny zaza fa izao ekeo fa tian'Andriamanitra izy ary sary-piaro amin'izy fa ny faharoa dia zavatra faharoa dia izao adidinao mihitsy ny mitaizany zaza ary manao mikaroka zay ataontsika hoe very mihitsy azy amin'ireny io teneniny hoe 5 dia nandray misy matetika zangy zaza 5 ve zaza maro anaka ka iny olana tsy ohatr' zany no fomba fisainan'i Jesosy etiko izy Jesosy manao hoe aoka ho sary-piaro amin'ny zaza aoka hampianatra ny zaza ary zay zaza mani dia aza avela fotsiny ihany fa tadiavo avereno amin'ny lalana tokony ho isy azy ary la teny hoe mani dia mety matetika everitsika hoe sy ina moa mani ve miala amin'ny tsy tokony ho izy zany fa zao rehefa ko malara eto Jesosy zany dia manome andraikitra manao hoe tena ny tokony ho toetra ny fiangonana zany dia izao tsy misy zaza na iray aza ka ekeny ny ani ray mandeha nisy mpampianatra tamin'ny sekoly fanabeazana fototra anankiray dia sena nanao tafika masina aiza moa ny sendra fa nanao tafika masina dia tafaresaka tamin'ity mpampianatra ity dia ohatran'ny vitsivitsy teny izy tamin'ilay andro velako taminy izy atao manginginy ianao raha mise izy tena somary tohina kely aho izy izy fa io maraina io dia ny zavatra napalahelo aho reko dia ina aho napalahelo anao azy nozaraina fe tena voasaika izara aminao mihitsy aho izy fa nisy mpianatra ozy efa volondehibe zany mpianatra le olona ozy tao amin'ny sekoly mpampianatra tamin'ny EPP nisy atalen'ilay sekoly fanabeazana fototra io mpampianatra io dia mpianany tao aminy nandritra ny primaire zany manontolo lay olona dia nigadra zany la efa lehibe zany izy nigadra asa tsy nanontany taona efa ngamba mety any amin'ny 20 taona na 5 taona any lay tanora nionan'io nigadra io fa ny teniny dia ny hoe olona mibeaziko izy tao amin'ny sekoly nandritra ny 9 taona zany ozy ny EPP zany ny 9 taona izy no nibeaziko tao amin'ny sekoly zany nefa ny aty amin'ny 20 taona mahery zany
de nigatra izy ohatrany mahatsiaro ho tsy mahombo mihitsy zany hoe olona no be azoko sy ny tezaiko nandritra ny taona nefa mbola nigatra ihany ohatra misy zavatra tsy vita kozy ohatra misy zavatra tsy ohatra mahatsiaro hoe sao de misy zavatra tsy vita koa taona be zao izy tao ambany masoko nefa ny mbola tonga ny ampigadrana ihany zay ozy nampalahelo ny fiangonana tokony anana zany toe-panahy zany azay io tenenin' Jesosy io hoe tokony ho tsinjo ny fiangonana ny zaza madinika na de ray aza fa tsy hoe misy anankiray tsy miandry sekoly alahady any de ny kafahatso ny ray aman-dreniny zany ko misy ankizy anankiray any izay tsy fantatro miala ao anatin'ny fiarahamonina nefa zanaky ny fiangonana ankizy madiny fiangonana dia sanatria amaivana fa eo Jesosy de manao hoe tena sarobidy mihitsy ny zaza Andriamanitra ho an'izay tena mino sy manaraka azy ary fiangonana mitoetra mahatoky de tsy vitany hoe sary-piaro ka miaro ny zony ihany manaiky ny tontolony ihany ka mandefitra aminy miaro zay manao zay ivelarany ao anatin'ny tontolony fa izao mihitsy koa tena mikaiza azy ary mikaroka ny very mitady ny very mitady ny mani mitady ireo mani Otsika manao hoe raha ohatra ka olona zaza mipiaza ny fiangonana nandritry ny taona maro ohatra hoe sekoly alahady sanatry mbola mpamon'olona de tokony eritreritra ny fiangonana mety misy zavatra tsy vita zany tany amin'ny fahazazana misy zavatra tsy tanteraka zany tany amin'ny fahazazana ary aza tonoana fa ny nahaterahan'ny tsotsy hoe sampana sekoly alahady tany Angleterre tsy tao anaty fiangonana akory nahaterahan'ny sampana sekoly alahady tany Angleterre fa tany ivelan'ny fiangonana zany hoe mpitandrina anankiray tany ivelan'ny fiangonana netreritra rehefa nijery ny fonjy izy de be ny ankizy manitany tany amin'ny fonjy de izy manao hoe nde ampianariko sekoly alahady rehetra zaza maniry eto nde ampianariko soatra masina amin'ny fiarahamonina fa zao raha mahay soatra masina ndreo tsy mani zay ny androan'ny sampana sekoly alahady tsy tao anatin'ny fiangonana akory fa ho fiarovana-reo ankizy mba tsy any hotsika manao hoe aizaho aiza ary ny ataotsika hoe ny vina ny fiangonana ny plan d'action ny fiangonana manoloana ny ankizy ankehitriny manoloana ireo mani mahavarina rehefa ko mahala ndeha ampiarina raha mijery ny tontolona Antananarivo isika ry havako mampieritreritra atsika tsiraray avy mamiandraikitra atsika tsiraray avy io fa misy ankizy de telo taona efa taona de teny ratsy variraraka navoakany any Antaninareniny eny Analakely le teny ratsy sanatria tsy fantany akory ary angambany fa de miteny fotsiny izy nga vitan'izany mangataky iny moa zany efa feno efa saoko hoe isaky ny elakelan-trano de raha vao mahita olona mahadiodio noho izy ary efa raray rehefa misy rafitra mihitsy eo anatin'ny sainy hoe rehefa olona mahadiodio ohatr'izao de tonga dia za mio zato ramsea za mio ronjato ramsea to lahina ronjato vitanako kafe ramsea dia zany tontolo zany zavatra iainantsika isan'andro isaky any elakelan-trano na Antananarivo afaka miteny zany reo zoky ray aman-dreny 90 taona mihoatra ny 50 tsy afaka miteny fa eny mety fa ny 90 taona mihoatra de matadiky fa tsy nisy ankizy nangataka zany teto Antananarivo fa izay tsisy en'izany fa zao de sakisaky ny elakelan-trano asy reny na izy fa izao tokony eritreritra aza mitreritra raha tsy taizy izy eny afaka miala andraikitra am'izay isika rehetra rehefa inona mokony ratsy taizy izy de zay ratsy taizy izy zay tokoa ve fa eto Jesosy tena manafatra mihitsy ny mpino hoe 5 amby 50 napetrany tsara any tendrombohitra dikany tendrombohitra de tena hoe en sécurité fa tsy hoe napetraka fotsiny amin'ny ambiody zany hoe misy amin'ny 5 amby 50 zany any tendrombohitra mantsy misy andrena atao hoe valy le vala fametrahana ny kijana raha ohatra ka zay nazahoan'ny gasy azy dia misy kijana any de apetrany any zany reo 5 amby 50 idiny tsara anaty kijana de lasa izy mitady ny anankiray aiza le madinika anankiray iny aiza le ondry anankiray zany hoe aiza le zaza anankiray ny tsika
tena ny anankiray sisa no ny telo-bohitra fa ny 50 ka pasanatreto Tananarivo fa miparitaka azy no saretsaina ve fa ny ny ataontsika hoe ny ino moa zany ny ankizy mialan-daharana any an-tsekoly manao décrochage zany dia tena mihoatra ny 300 isan-jato tokony ho anahitra ny fiangonana inona moa zany zao ny tokony ataontsika tokony ataontsika fiangonana tokony ataontsika piny tsy vitan'olona ray zany tsy ny olona anankiray ny avitan'izany fa ny fiangonana manontolo mihitsy ny tokony eritreritra amin'ny hoe tsy mba raitsony mihitsy ity manity eto Tananarivo amin'iki Tananarivo ndresahako manegana Madagasikara mita manegana zao tontolo zao inona re so de mba tsika so de ny fandaharan'asa tsika fandaharan'asa tsy miraharaha izy so de misy zavatra ndray raharantsika olon-dehibe ihany hoe veritsika ny raharan'Andriamanitra ary eto mahafinaritra ary araka eto am-pamaranana amin'ny anankiray ny andininy ataontsika eo anatin'ny CDT dia ny hoe zon'ny ankizy ny ahafantatra ny vaovao manodidina azy fa firy amintsika ray aman-dreny ary no miresaka amin'njanantsika ny vaovao ary io no mahatonga ny hoe matetika ny zaza-malagasy tena ataontsika hoe tsy ampy fahalalana akapobe mihitsy culture générale raha raha tsy fantany akory ny any fiainakafa aloha misy ihany fa Madagasikara koa dia betsaka raha iventsika sina koa ny idiran'ny ankizy amin'izany ninareo mahafinaritra nareo barea ihany fa tsisy idiranareo mihitsy momba ny vaovao momba n'izao na izao no avako malalo ndao anova toe-tsaina reo ankizy reo angeno avy reo ankizy reo no tarana karahatrizay reo no andimby ny ikelezanao ainio ireo no hitondra n'ity fireneny ity ireo no avy ny fiangonana io mandra-piavy ny tompo ireo no hitondra n'ity zao tontolo zao ty de inona no ataontsika aminy moa ve tena voataizantsika tsara izy raha zaza mpangataka eny ambony-dalana daholo sanatria tsy voataiza mba hanahoana moa zany le avako malala ndeha eritreritra fa ho Jesosy manao hoe tandremo fandraona anao manao tsinitsinina na dia anankiray monja aza amin'ireny madinika ireny fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahita zay ataonareo amin'izy ireny ary ny faharoa dia izao move nareo mpino tena mikaroka tena mitady manao zava-dehibe ny zaza ka zay hitanareo manivy tadiavinareo sa ataonareo avy alao any sy ndray aman-dreny midisiko inona moka fa zanaka mpisotoka vizy agaga fa sy zanaka avako malala andehantsika fiangonana asa tsy fantatro andrafitra fandaran'asa ve amerina hijerindray ny fomba fiainantsika ny adiditsika manoloana ny ankizy ivavaka sika tompo nisotranao zahay fa 2 fotoana lasa zay no efa nanafatra anay ianao fa sarobidy masonao ny zaza ary maharary ianao ny fanaovanay tsinitsinina ny zaza nanome ohatra anay ianao fa tahaka ny mpiandry tsara izay manana ondry zato ka maniny anankiray no tokony hotoetra anay manoloana ny zaza mani mijery nefa izay ankehitriny ny fiarahamonina fa saiky tazanay mivily lalana ny ondrikelinao eto amin'ny faritra manodidina anay misy kely de efa tazanay mivily lalana tsy tsara taiza tompo sotranao zahay fa manaitra anay ianao tsy handeha amin'ny fahazarana amin'ny mahampino anay fa eritreritra sy hamakafakany amin'izay mbola hitsarana ao anay fa hoy ianao manao hoe ny anjely ny any an-danitra mahita mandrakariva ny tava amin'iraiko tompo mamelany elokay raha toka manao tsinitsinina ny zazahay mamelany elokay raha toka manao atsirambina ny fitaizany zahay mamelany elokay raha toka tsy mieritreritra ny tontolon'izy ireny zahay mamelany elokay raha manao herisetra sy tsy manome zay tokony ho sahaza ho azy ireny zahay
mamela ny elokay raha toka tsy vitanay ny mitondra ho azy ireny ho any an-tsekoly miaro ny ainy manome azy fahasalamana mamelona azy ena dia ny toerana ilalaovana izy ireny aza tsy fonay akory. Tompo mamela ny elokay fa sokafy ny fanahina amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny masonay fiangonana ny masonay mpino tsirairay avy hanokana tontolo ivelarany taranakay ivelarany ondrikelinao ary omeo fotoana zahay tompo amin'izao fotoana sarotra izao mangataka amin'ny famindramponao omeo fotoana omeo fahazavan-tsaina omeo izay rehetra ilaina fahananitaiza ny taranakay ny taranaky ny firenena ny taranaky ny fiangonana ho oendreo mba mifahasoafanao dia arovo tompo ny ankizy madinika amin'izao varana retina izao betraka amin'izy ireny tsy tafanatra ny an-tsekoly dia arovo ny fianarany zanakay tefeo ny zanakay sy ny taranakay hoendry ho reharehana ao Andriamanitra ho fifaliana ny fiangonana ho voninahitra ny firenena. Tompo arovo ny ankizy madinika arovo ny taranakay ao anatin'izao toejavatra sarotra izao misaotra Jesosy. Amen.